J'ai Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vaovao. Misy enina amby folo hatreto ny tafaty dimapolo no hita velona tamin'ireo olona misy telopolo sy roanjato tamin'ilay lakana antsoina hoe Francia izay dobo teo anelanelany Andragaza sy Antsiraka ny maraina teo. Olona mandeha mitady vola tany Mananaravaratra sy Zanjirofo no ankamaroany tao anatiny. Misy karazam-panafody tsy hita intsony eny amin'ny farmasia izay nanaovana fanadinana amin'izao fotoana izao. Antony, miverina mitombo ny mpanjifa ankehitriny, tsy miova kosa hatreto ny vidiny. Karatany misy 150 androany no zaraina teo amin'ny distrikan'ny Lalangina, faritra Matsiatrambony tamin'ny alalan'ny fizarana karatany Vaovao, izay nitanterahany ministeran'ny fanajariana ny tany, niaraka tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ireo mpiara-miombonamboka. Niakatra 30 isanjato avokoa ny sarandalana ho an'ireo taxi brosy miainga etsy amin'ny gare routière Maki Andotapenaka, ny faratsian'ny lalana sy ny fiakaran'ny avidin'ny kojakoja ilaina amin'ny fiara no isan'ny anton'izany hoy ny filohan'ny kooperativa. Maresaka iraisam-pirenena ao anatin'ny vague fahadimin'ny Covid-19 nanambara ny fahafahana mampiasa fanafody miisa 5 entina miady amin'ny Covid-19 ny Agence Européenne des Médicaments. Fanafody izay ampiasaina amin'ny fotoana ho faritra mazava. Ny andedina hevatra. Finaritra tompoko lasy tompoko vao fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV Manazanoara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia miisa 90 hatreto ny hita faty 10 no hita velona tamin'ireo olona miisa 300 tamin'ilay lakana Francia rendrika teo anelanelany Andrangaza sy Antsiraka ny maraina teo. Olona nandeha nitady vola tamin'ny Mananaravaratra sy Zanjirofo ny ankamaroany tao anatin'izany ka tao Andriatsilava. Ny maraina teo tokony ho tamin'ny 7 ora no dobo teo anelanelany Andrangaza sy Antsiraka. Ilay lakana mitondra ny anarana hoe MS Francia, niala tao an-tanambe Mananara, iazo any Sonerana Ivongo, tombanana olona 300 no tao anatiny. Raha ny angom-baovao natao tany an-toerana, tamin'ny 4 ora tolakandro teo, olona 9 tao anatiny no efa hita faty, ny 10 hita velona. Maro amin'ireo namoy ny ainy no tsy fantatra hatreto ny fiaviany. Le sambo zany zao mbola anaty rano, mikisaka moramora miakatra izy zao. Fa lohaka amin'ny pointe kely fotsiny ny tazana, zany hoe dokotera sy vaky lohakely isa hita tazana ety amin'ny plaza. Zay zao ty amin'ny plaza daholo. Dia olona 10 zao hitanay faty ety amin'ny plaza amizao. Dia olona teo amin'ny 7 teo efa tafarisaka taminay hoe tao anatin'ny sabo fa efa mipariparitaka be daholo ny olona tao. Raha ny version zareo zany mety efa be ohatra amin'ny 7 teo izy zareo tafavoaka velona tao fa efa mipariparitaka daholo ny sasany fa olona vitsivitsy eo amin'ny 7 teo mbola tafarisaka taminay aloha hatreto. Zay degré zay aloha zany efa maty daholo ny olona. Natao nay fotsiny zay efa maty daholo ny olona tao, efa tsy satranay tsony. Raha ny loharanom-baovao azo, maty motera no nahatonga io lakana io dobo. Olona nandeha nitady vola tany Mananaravaratra, namonjy saison na Jorofo, ny ankamaroany ny tao anatiny. Mitohy hatrany amin'izao fotoana ny fikarohana. Ny fandehanany antsokosoko tena mbola tsy fantatra ino makasika an'iny satria ino manko zany ny question l'enquête fa zay manko zany hoe zao en tant que sauveteur andehanay eto zany saika andehananay eto. Fa ny olana nisy province tsy voavakinay tamiko zay le nandeha amin'ny plage alohanay dia tsy voavakinay tsony le vague avy eo dia tsy bloqué eto anay fa ny APMF zany zao no avy eo andehaka ny APMF no avy eo rehefa avy eo miverana sady mariny ny APMF zany aka plongeur dia le plongeur ny APMF no andeha ifanaraka aminay ety amin'ny plage sotomina ty le sabo sotomina ety amin'ny plage ety zay zany coordonné le vahoaka ety amin'ny plage isitiny aminazy ety amin'ny sisiny
amin'izay moramora ho anay ty amin'ny sisiny manavitra ny olona ray matono ao fa raha filao zay ny tatany olona tsirairay ao mety ho vitany fa ny situation'ny le départ le samby zany maty aloha zany mety nandeha tsokosoko angambany zay fahafantarako anazy fa mbola tsy voaka filmena iny information makasy an'izay aloha hatreto entanina ireo rehetra mipetraka amorontsiraka hifandimbona ka hifanome tanana amin'ny fikarohana na maty na velona andrasana hatreto ny mety ho fivoarany toedrara any an-toerana ary ampitaina hatrany ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia mpampianatra sy mpanabe misy 100 no noroso tamin'ny fanaova-vaksiny Vaovao ao amin'ny Sisikôtanaville tamin'ity androany ity. Mbola itony etsy ary atao vaksiny avokoa ireo mpampianatra resy lahatra rehetrika tao andretsy lavaotra. Manoloana ny firongatry ny Covid-19 eto Antananarivo renivohitra natomboka ny fanaovana vaksiny Vaovao ho an'ny Sisikô Antananarivo renivohitra ka ireo mpampianatra sy mpanabe misy 100 tonga ny soratra anarana voalohany no nitanterahana androany. Iaro an'ireo mpampianatra, mpanabe, ny mpianatra rehetra eto an'Ivoazany Sisikô zany dia nanatanteraka ny vaksiny Vaovao zahay ho an'izy ireo ho fifampiarovana zany mba tsy hanana zany aretina izany eto an'Ivon'ny Sisikô. Tsy antery moa le izy fa antsitrapo tanteraka ary efa herinandro zay no niresahanay azy teto an'Ivon'ny Sisikô Antananarivo renivohitra dia voantso ny olona rehefa tonga izy namaly ny antso. Mbola itoy ny fanaovana vaksiny ireo mpampianatra sy mpanabe izay resy lahatra iroso amin'izany fanaovana vaksiny izany hoy ny chef Sisikô. Mpampianatra sy mpanabe mahay miaro ny tenany sy miaro ny hafa amin'ny valinaretina Covid-19 ny tanjony ahafana miatrika indray ny 3 volana faharoa raha toa ka efa nifarana ny 3 volana voalohany. Vita tsara ny programa, tsy nisy olana treto hiatrika ny Covid isika dikan'izay zay ny antony anaovana vaksiny mba ahafahan'ny fampianarana ny activité pédagogique mitohy fa tsy arary daholo ny olona rehetrarehetra dia entanina zany ny tsirairay aby anatanteraka ny vaksiny betsaka ny sao ny fampitahorana mahakasika tony vaksiny tony fa zay ny antony anaovana le izy anazavaina ny sain'ny olona mba ho tonga izy hiaro ny namana, hiaro ny tenany. Niara-niasa tamin'ny Sisikô ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka anatanterahana izao vaksiny izao. Eo ihany koa ny Secours Islamique France izay toana ny vondrona Europeanina. Ankoatra ny vaksiny, anolo-tanana amina EPP misy 10 eto Antananarivo renivohitra izy ireo amin'ny fampianana isan'ny olona maty vokatry ny loza voajanahary. Dia amin'izao hetsika ataon'ny Sisikôtanaville zao dia tonga ny sifa anampy andrareo amin'ny fanomezana zay atao manomboka amin'ny fidirana rentrée scolaire FV zany donation na kit Covid. Inona moa ny ao anatiny ho an'le 5 établissements zany dia omena reny thermoflasy reny ny 5 établissements dia ame masque 10 lavable ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra. Mpianatra rehetrarehetra io amin'le 5 EPP le tena vulnérable eto amin'ny Tanaville dia ame gel sy savon mba etohana ny editsika amin'izao coronavirus eo ary ametsaka dispositif de lavage de main dia misy koa moa zany fiofanana mbola rahana amin'ireo 5 établissements reo. Ny EPP Ankenieny, Ambaravarankazo, Ambodiady, 3 Angara ary Antanimena 2 ireo isitraka hafanampiana ireo. Nanomboka ny olatsinainy 20 Decembre 2024 ny fanaovana vaksiny Pfizer ho an'ny olona feno 12 taona no miakatra izay mbola tsy nanao vaksiny miaro amin'ny Covid-19 eto Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano. Itombo ny toerana anaovana ny vaksiny Pfizer manomboka Rampitso. Tsy aivina, dose 2 ny vaksiny Pfizer natokana ho an'ny olona 12 taona no miakatra ka 20 hatramin'ny 20 andro ny elanelam-potoana anaovana ireo fatra ireo. Dose 2 ihany koa ny Sinopharm ho an'ireo 12 hatramin'ny 15 taona ary 20 hatramin'ny 20 andro ihany koa ny elanelam-potoana anaovana ireo fatra 2 ireo. Dose iray ny Johnson & Johnson ho an'ny 12 taona no miakatra, izany hoe indray mandeha ihany. Misy karazam-panafody tsy misy intsony any amin'ny farmasia izay nanaovana fanadinana amin'izao fotoana izao. Antony miverina mitombo ny mpanjifa izany ankehitriny tsy niova kosa hatreto ny vidiny. Miantarandriana eo. Manoloana ny fitombony isan'ireo tratran'ny Covid-19 amin'izao fotoana izao, verina misesy ny fanjifana fanafody mampitombo hery ireny eny amin'ny farmasia.
Misy amin'ireo karazam-panafody be mpanjifa no tsy misy intsony teny amin'ny toerana nanaovana fanadihadiana. Mbola hatreto aloha mbola hoe ampy tsara ny stock amin'izao fa ny manaraka ny tsy fantatra fa raha ato amin'ny aloha zao dia mbola ampy tsara daholo ny stock manebe sisy zao amin'izao ohatry ny efa rupture fa ato amin'ny ohatra mbola manaraka ihany aloha ie mbola betsaka ka mbola betsaka ny taty ohatry ny vao vangafaingana ny semaine angambizay rupture ny manebe sisy. Raha ny antotanisa jerena hatramin'ny siny Covid-19 teto amintsika, mahatratra 5,974 vao marina fa tratry ny valanaretina manerana ny nosy. 2,900 ny tany fahafatesana izay misa 4,700. Mitomby ihany koa ny vao marina isan-kerinandro raha ny tatitra. Ho an'ny any amin'ny fivarotam-panafody, hita taratra amin'ny fitombony mpanjifa izay ny famelony rehetra. Raha eto amin'ny pharmacie anay eto Ambohidatenaka aloha zao raha par rapport amin'ny taloha izy somary kelikely mivony. Amin'izao zany efa presque efa mba mividy daholo ny olona efa mba miakatra ny vente. Alcool, vitamine, gel désinfectant efa miezaka mividy daholo ny olona amin'izao. Mandeha tsara daholo tsy manebe sisy ihany fa fortifiant, le vitalose, uvimag, vitamine C efa matetika efa manomboka mividy daholo zany ny olona tsy voatery mandeha dokotera fa tonga izy dia hoe ina fortifiant mety mba hampiakatra an'ilay immunité amin'izao dia presque efa mividy daholo ny olona. Raha ny tatitra aty Afrika hatreto, any Afrique du Sud no nahitana tranga betsaka indrindra amin'ny Covid-19, manaraka azy Maroc, Tunisie sy ny maro hafa. Comore, Tchad, Liberia kosa no isan'ireo firenena nahitana tranga vitsy indrindra raha oharina amin'ny firenena hafa aty Afrika. Vitsy ireo manaja ny fepetra ara-pahasalamana tsy misy ny fanaramaso sy ny fanasaziana izay ataon'ireo tompona anaikitra miakatra hatrany anefa ny tany olona mitondra ny valanaretina Covid-19 manerana ny nosy ny alarana efso. Tsy mbola mahataitra ny rehetra ny fiakarany tany olona voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19. Araka ny antotanisana avoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny sabotsy lasa teo, vitsy ny olona ny manaja ny fepetra ara-pahasalamana, saika tsy manao arivava-orona avokoa ireo olona mifamezivezy eny amin'ny toerana maro olona. Tsy misy ny fanarahamaso ataon'ireo olona tsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana, tsy misy sasy atao amin'ireo olona tsy manao ny arivava-orona, ao ireo manamafy ny fiarovana sy ny fanarahamaso. Mitombo amin'izao ny olona mifamezivezy eny amin'ny tobim-piantsonana fiara zotra nasionaly. Rahantsika mahafantatra fa mirongatra izay tsisy indray ty valanaretina ity dia ny etsikety moa zany dia efa nisy foana ilay fametrahana ny fanasana tanana alohan'ny hiditra ny tobim-piantsonana dia ny fanaovana arivava-orona dia io ihany koa ny fanajana ny elanelana iray metatra sy ny famindrana fanafody ho an'ny fiara rehefa tonga sy alohan'ny fiangana ary famindrana fanafody an'ity toerana ity izay no efa azo lazaina hoe atao. Dia eo ihany koa ilay misy an'ilay tunnel désinfectant izay efa opérationnel amin'izao fotoana izao dia miezaka izahay eto manao izay arak'izay azo atao amin'ny fanentanana ho an'ny mpampiasa rehetra ny toerana ity sy ny mpamily. Tsy misy tsony ihany koa ny fanaraha-maso eny amin'ny lalam-pirenena raha ny fanazavan'ireo mpamily. Le geste barrière teny mandoto zany nisy contrôle la température andre mandeha zany teo mandoto le lalana makany Morondava zay zao miverina ohatrany tsisy indray aloha izy zao tamin'ny voyage-ko farany teo. Fanatanana foana natao amin'ny mpandeha hoe kasibosika nefa rehefa tena dinihana ilay zany le olona koatra tsy haiko na hoana fa nefa lasa fahazarana le fanaovana kasibosika rehefa ISPR mampiditra kasibosika lasa kasy polisy gendarme izy fa tsy kasibosika ho an'ilay aretina zany ny zavatra eny any Sotra. Ianao zany eny an-dalana eny lasa isaky ny ISPR mitaraina hoe kasibosikanareo Ny fahataran'ny fandraisana andraikitra no mampiakatra hatrany io io ny valanaretina Covid-19 izay mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana ary mahavoa olona maro ao anatin'ny fotoana fohy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia karatany miisa 190 androany no nizaraina tao amin'ny distrikt Analangina faritra Matsiatra ambony tamin'ny alalan'ny fizarana karatany Vaovao izay nitanterahany ministeran'ny fanajariana amin'ny tany niaraka tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ireo mpiara-mambonantoka Abraham Randriamanana.
Tontosandroany to amin'ny komina Andrianjato Atsinanana Fianaratsoa distrika ny Lalangina faritra Matsiatra Ambony ny fanatanterahana ny fizarana karatany Vaovao ao anatin'ny fiara-miasan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany iarahana amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny tetikasa PLAE 4 na ny programme de lutte anti-érosive izay vatsiany gouvernementa allemagne. Tonga nanotrina izany tany atoerana ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny fananantany niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isanambaratongany. Natao izany ho fanohanana ireo tantsaha sitraka ny karatany sy ny zo mifanaraka amin'izany. Eo koa ny fahatratrarana ny vina amin'ny fiarovana tany sy ny fikajiana ny tontolo iainana. Ny faritan'ny Fianaratsoa izay anisany niarany tsy fampindrano noho ny tsy fisian'ny rotsakorana nateraka ny fiovovan'ny toetrandro. Mampiavaka ny fizarana karatany taty distrikan'ny Lalangina ty dia ny fiarah-miasa tamin'ny PLAE zany hoe ny famporisiana ny tantsaha izay misitraka ny tany mba hampiasa an'izany no fiarovana ny tontolo iainana. Izay no nampiavaka azy lehibe indrindra satria tsy vitany hoe famokarana na fiompiana ihany ny vary ihany mahazatra antsika matetika fa ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa sy ny fanajariana n'ireo sandrika rehetrarehetra koa ilaina mba hampitomboana ny vokatra sy iarovana ny fambolena amin'ny ankapobeny. Izay no karatany dia tafiditra ao anatin'izay koa no natanterahana azy. Zava-dehibe ny fizarana ny karatany tahaka izao ho fisorohana ny alatra sy ny disadisa eny anivon'ny fiarahamonina. Raha nanazareko ny taninay aloha dia efa any amin'ny 70 taona agny atagna satria nazasa kely agny dia efa namany babanay na niasa teo nefa azo fa eo amin'ny 90 taona tena faly ny tompoko. Ny olana teo loatra zany dia mety mitebiteby agnay araky ny hoe sanagnanay ny karasa ny taninay nefa kahitregna izy tena faly mihitsy. Ny fiarahamonina aloha dia beny miady amin'ny tany teo aloha fa mizao efa milamina ato amin'ny faritra misy ireo toerana misy ny befa dia tena efa milamina amin'izao. Ny ampiasana ny karatany ary ny lavana ny karatany dia vosoratra amin'ny agnarako manokana ilay anjarany tany koa efa vita zara tamin'ny lovan'ny ndrazana izay navela ndrazana ato amin'izay. Na ny zanako azy izao dia afaka misitraka hoe io any dadako io fa tsy hitambarana amin'ny fanazariana atao amin'ny tany fambolekazo fanaovana terasement zao atao ao aby sy ny sisa tsy manana asony amin'ny fananana karatany ty azy. Ankilan'izay nisy ihany koa ny fampitaovan'ireo komina misy 120 amin'ny distrikan'ny Lalangina ho fanamorana ny asa sahan'ireo birao fotony fananantany any anivon'ireo komina. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fitantanana amin'ny famoahana ny karatany. Zava-dehibe nefany amin'ny fambolena sy amin'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny ny fanaovana fiarovana indrindra ny sahandrika satria ny sahandrika no anatanterantsika na ny fambolekazo na ny famokarana amin'ny fahavitatena ara-tsakafo ka izay lafiny anankiray izay dia tena zava-dehibe tokoa ary ny fizarana karatany fanomezana karatany dia ahafahan'ireo tantsaha tombon-tsaina tokoa amin'izany fampiroboroboana sy fampivoarana ny famokarana izany ary fiarovana ihany koa ny tontolo. Ankoatr'izay dia nanamafy ny fanentanana ho an'ireo mponina ny ministra tompon'andraikitra nandritry ny fidinana fotony nataony ny amin'ny fitandremana sy ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana ary ny fanaovam-bakisiny ho fisorohana ny fianaky ny valanaretina. Voaza kosa ny tety andro napetraka mahakasika ny fanavaozana ny saritany Madagasikara izay tanterahany eo anivon'ny FTM iarahana amin'ireo mpiara-mambonantoka. Ny volana janoary izao no vinavinaina isin'ny saritany faritra maro izay ho vita. Miantarandriana ivo. Teboka izay odezika misy 130 amin'ny faritra valo amin'izao fotoana izao no efa voapetraka kasika ny fanaovana ny fanavaozana ny saritany Madagasikara toy ny sainy fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany.
Amin'izao manakaiky ny fiafarany taona 2024 izao, nambarany teo anivon'ny foibe tao saritany Madagasikara fa voaja ny fempotoana firotsony asa ary efa isy ny vokatra ho raisina ato. Le image satellitaire moa zany dia azo lazaina fa livré maty amin'ny FTM zany ny image mifanaraka amin'ny région anankiefatra. Image amin'ny faritra anankiefatra voalaza teo dia ny faritra Sava, Diana, Boeny ary Sofia. Contrôle qualité zany zay amin'izao fotoana dia ezana ho vita alohan'ny Noël kely izy dia ezana zany tokony farafatarana zany volana janoary io dia disponible re image rehefa azo ampiasaina izy any amin'ny farapara volana janoary any. Io vokatra io moa zany dia azo lazaina hoe ilain'ny tetikasa rehetrarehetra izay manao asa eny amin'ny tany rehetrarehetra zany ohatra ataontsika hoe ny lafiny fambolena zany mampiavana tontolo ny resaka fanajarena ny tany fanamboarana an'ireo fotodrafitrasa rehetrarehetra io dia mampiasa azy daholo. Faritra 20 ihany koa no efa nanaovana fanentanana mikasika ny tetikasa. Zava-dehibe amin'ny fanatanterana ny tetikasa mpampandrosoana maro ny fananan'ny Madagasikara saritany vaovao. Antony, tsy ampy ary tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy ankehitriny intsony ireo antotan-kevitra mikasika ny saritany nosy ampiasaina ankehitriny. Sary azo avy amin'ny zanak'olonareo zany tena ataontsika ny antony tena ny importance dia indrindra ahafahana manao an'ireo sary ataontsika hoe plan local d'occupation foncière. Zay zany tena voalohany indrindra zany ahafahana mamoaka ny sary tany mifehy an'ireo santatany rehetrarehetra eto Madagasikara izay tena ilaina dia ilaina zany zay amin'ny lavin'ny fananantany. Ilaina ihany koa zany eo amin'ny fanajarena ny tany rehetrarehetra amin'ny lafiny izay zavatra ataontsika hoe tetikasa rehetrarehetra izay misy fifandraisana amin'ny tany dia ilaina an'ireo sary tany reto. Antony hoe manatsara ny ataontsika hoe ny information nanodony momba ny fananantany zany izy satria ataontsika hoe mitovy na homogène zany ny référentiel ampiasaina anaovana famaritana ny fananantany dia izay mahatonga azy hoe mampiena dia mampiena ny ataontsika hoe fanitsahana eo amin'ny famaritana ny fananantany zany izay fanampiasana izay saritany vaovao. Raha tsy ahivina dia ny taona 790 no farany nanatanterahana ny fandrafetana ny saritany manerana ny nosy ary ankavitsiana ny fanavaozana ny tanterahana hatramin'izay tamin'ireo faritra samihafa. Ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa CASEF na ny croissance agricole et de sécurisation foncière izay efa tsy ny banky iraisam-pirenena vola kosa no anatanterahana izao fanavaozana izao. Komina misa 7 manerana ny nosy no anaovana ny fakana sary amin'ny alalan'ny fiaramanidina, eo ihany koa ny fakana izany amin'ny alalan'ny zana-bolana. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ahitantsika mahakasika ny fiakaran'ny sarandalana eo ihany koa momba ny kilalao krismasy rehefa avy eo ary. 2 fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Vaovao be! Andramny Gino Ice. Zay zava-pisotro manalahitahita vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,50 monja. Les meilleurs amis pour la vie. Manana olana amin'ny groupe électrogène ampiasainao ve ianao? Aza mampiasa ireny groupe sarotra velomina sy manahirana ireny intsony. Ny vahaolana dia M-Top. M-Top dia amin'ny vidiny mirary, mafy, mateza ary tena azo antoka. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. Yes. M-Top, faire la différence. Distribué par Ruco 10 Saralalan. Fotoana manatrany zany fety miaraka amin'ny fianakaviana zany mikarakara fifaliana ery feno fanantenana indrindra rehefa miara-mijery fahita lavitra ka andao ary fety.
dimy alariary monja ny décodeur miaraka amin'ny access iray volana be izao tolotra manan-kely hatramin'ny 4 Decembre. Efa abonné Canal Plus ve ianao? Mazoto Canal Plus mandritra ny 5 andro be izao rehefa avy manao réabonnement ianao manatona aingana eny amin'ny pajinjara Canal Plus akaiky anao. Chanteclair Niakotsik Vita Malagasy. Chanteclair ako tsy misy hormone. Chanteclair ako tsy misy antibiotique. Chanteclair ako ny sakafo katsaka sy soja zato isanjato. Chanteclair ako ara-pahasalamana zato isanjato. Atokisako. Chanteclair ako tena mafilotra. Chanteclair mbola aparasana koa zaraiko amin'ny manodidinay. Chanteclair Niakotsik. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Namaly ny fanambarana izay nataon'ny firaisamoam-pirenena sasan'ny ministry ny fanajariana tany mahakasika ilay lalàna momba ny tanin'olon-tsotra tsy vita titre sy tsy vita kadastra. Abraham Randriamanana. Taoriany fanambarana navoakan'ireo firaisamoam-pirenena mikasika ny lalàna momba ny propriété foncière privée non titrée na ny tanin'olon-tsotra tsy vita titre sy tsy vita kadastra. Namoaka fanambarana ny teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany momba izay. Tondra fanazavana betsaka kokoa mikasika ity lalàna ity ary naneo ny aiainy manoloana ny mety hevitra ambadika ataon'ireo firaisamoam-pirenena sasany. Namafisy ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny fananantany androany fa tsy manana tombontsoa anasarotra ny fisitraha malagasy ny taniny ny fitondram-panjakana. Maro ireo teboka navaozina anatin'ny lalàna vaovao ho an'ny tombontsoan'ny tantsaha malagasy. Fanjakana mieritreritra sy miaro ny vahoaka malagasy izay ny fanjakana misy fa tsy sanatria akoriny anasaro-javatra na koa manao izay anapitehana no avy ntsika tanindrazana iombonany ity. Napetraka tao anatin'io lalàna io fa tsy tokony hihoatra ary tsy nisy nihoatra mbola tsisy malagasy iray afaka tantsaha afaka nanajary mihoatra ny 10 hektara hatramin'izao. Ny karatany amina toerana anankiray amina faritra anankiray dia tsy tokony hihoatra ny 10 hektara raha tsisy fanaraha-maso akaika akoatran'izay manana fanazavana manokana. Izay ny fanavozana ao anatiny somary magaga ihany mantsiny fa adin'ny olona sasany no milaza ny fanatsarana izay nentin'ny parlementaire tao anatiny io lalàna io. Karatany araka ny nazavaiko teo dia tany ambolen'ny tantsaha aty fotony. Tany izay tsy vita ny fanjakana ary miaika an'izany ny fanjakana namoaka azy amoahana taratasy iarovana ny tantsaha. Ary izay ny tena antom-pisiny fa tsy tany ho atao hositrahan'ny olona rehetrarehetra izay tiaka tany. Ankoatra izay natao hiaro ny mponina amin'ny tany ity lalàna ity. Izay koa eo anatin'ny voalazan'ny lalàna vaovao io no hoe tsy misy orinasa mahazo mangataka karatany satria ny antony dia tany najarian'ny tantsaha no ilaina fa tsy hoe ny orinasa akoriny dia mahazo mangataka karatany satria hitanay any amin'ny faritra Antananarivo iny amin'ny distrika sasany ao Antananarivo dia misy orinasa ao Antananarivo manana karatany amina 10 hektara ihany koa. Izany hoe dia ho azo ekeny tsy misy manana hetrehitra na indray maraina arany anao lalàna parlementaire malagasy fitondrana malagasy aminona amin'ny malagasy. Ireo milaza fa miaro ny tombontsoan'ny tantsaha malagasy ary miado ny tombontsoan'ny malagasy tsy mbola naheno azy ireo mihitsy mba nanao hoe ty mba solotolo-dalàna na ty volavolan-dalàna hoentinareo gouvernement na tolo-dalàna mety ny ao amin'ny ho an'ny solombavam-bahoaka amerenana mivoaka malagasy ireo tamin'ny voanjo ireo izay amanalina matapitisa ny voaka malagasy mipetraka eo amboniny eo. Lasa eritreritra ihany ny teny no hoe tena miaro ny tombontsoan'ny voaka malagasy ve ny fisiany karazan'olona maro samihafa sa hoe fitaovana ny tantsaha, fitaovana hoentina mampandroso na ny orinasany na ny fikambanany na ny tena manokana.
Araka ny efa ny vohitra mifanaraka amin'ny lalam-pandrenany ity lalàna momba ny tanin'olon-tsotra tsy vita titra tsy vita kadasitra ity. Efa nisy ny antso nataony teo anivon'ny ministeran'ny fanajarena ny tany sy ny fananantany tamin'ny firaisamoam-pirenena maro nandritra ny famolavolana azy ary betsaka no nanatrika izany. Taorian'izay anefa fa araka ity fanambarana ity hatrany dia mbola nisy ny fanasana faharoa saingy tsy nanatrika izany izy ireo. Isan'ny teboka lehibe nazavaina araka ity fanambarana ity mikasika ny fanomezana ny malagasy ny zony feno amin'ny fanamorana ny fisitrahana ny tany araka ny veleran'ny filohan'ny repoblika. Isan'izany ny andin-dalàna manamafy ny fampanaran-dalàna tanteraka ny karatany mba ho tena ho an'ny malagasy tsy ho azo omena orinasa na vahiny. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia niakatra 300 isan-jato avokoa nisy saran-dalana ho an'ireo taxi brosy mianga etsy amin'ny gare routière Maki Andotapenaka. Ny faratsiany lalana sy ny fiakaran'ny vidin'ny kojakoja ilaina amin'ny afiarana ho isan'ny antony izany ho ny filohan'ny kooperativa io nasana. Nahitana fiakarany 300 isan-jato avokoa ny saran-dalana rehetra ho an'ny taxi brosy etsy amin'ny topo fiantsonana Maki Andotapenaka. 300 isan-jato ihany ny fiakarana ny kajinay amin'izao fotoana izao. 3 alina teo dia lasa niakatra 4 alina. Ohatran'izay daholo standard zany zay zavatra zay. 3 ihany no azo resahana tena ngezabe. Voalohany ny kojakoja niakatra, ny lalana ratsy. Fahatelo farany mba hahafahanay manatsara zay efa ampelantanana. Zay efa namidy daholo ny akabiazany. Rehetrarehetra ny herenina rehetrarehetra dia voakasika zay daholo. Ny ministera moa le nanao hoe oka aloha nefa niandry an'iny jusqu'à hatramin'izao latsaka indray ty ny orana. Le tena baziny mba ialanay amin'le fitondrana entana betsaka dia naleonay ny kajeny io dia amin'izay tsy dia mitondra entana betsaka intsony dia tsy simba le fananana. Tampoka ho an'ireo mpandeha izao fisondrotra ny saran-dalana izao. Tena tsy nafantatra teto vao nafantatra. Fa mitondra vola indray aloha dia ataoko ahoana moa fa ny sondrotra dia fa sondrotra ko atao ahoana. Makany mampikony teo 3 alina dia izao izy lasa 4 alina. Fa izaho aloha tena tsy nalandy raha tsy tonga teto. Raha ny fiainana sarotra izao aloha sara n'iny olona izao mihinany indrindra fa katroko mifety. Tsy tokony mbola anonitra izy farafarasina izy vita amin'ny fety vao manonitra tsy maninona. Satria le olona amin'iny sitrapolo le olona na handeha na tsy handeha. Fa ohatran'ity izao dia ohatranazy zao tia hamangy zafikely koa dia voatera tsy maintsy handeha. Dia fa nomangiko izany dia nataoko nioatra ny vola dia fa za koa raha nolotra le vola dia 100 000 nameko. Nga hoa tsisy famerontsony tsisy fansonitra aiwa. Zay zany mbola netratra mbola andeha amin'ny 400 000 nefa zay nandoa 500 000 akany Antsiranana. Tena tsy nanapo mihitsy. Tonga teto andro any dia zay lazaindreo zay fa hoe ana dia tena moa tsy maintsy andeha dia tsy maintsy. Dia fa zahay agnaty tomobily vao nampiakarindreo manam-pahefana zay nge tena ohatrany mahagaga misy. Le aretina avy ny fiakarana miakatra ahoana anaovana ny vahoaka. Anareo any nge mba mijery anay mba mangalaka anay io fa ry zareo fazakana tsy mba mijery misy anay. Fa agagana misy ty. 2 alina zao ny couragement ny anjizy jusque teto taloha. Zao izy niakatra 3 alina 4 alina. Dia tsy maintsy mandeha ihany ianao satria ina moa azonao atao. Ho an'ireo kooperativa eny amin'ny fasan'ny karana tsy mbola nisy ny fiakaran'ny saran-dalana. Vitsy ihany koa ireo mpandeha oharina tamin'ny taona lasa. Saran-dalana zany eto aminay mbola tsy hoe misy fiakarana fa le saran-dalana io ihany nitazomina. Ny prix normal iny zany nitazomina ny saran-dalana tsy mampiakatra frais zay. Tsy hoe Morondava zao 4 alina, Fianarantsoa 1 arivo sy 2 alina, Tuilery 2 arivo sy 10 alina. Reny zany le tsy manana batsy reny zany le mampitombo an'le frais an'olona dia lasa tsy tonga any amin'le bureau le olona dia lasa very ny volany aloha manantona bureau zany reo vao hoe andeha hanao voyage dia makany amin'ny bureau dia mahazo ticket dia misy anarana ticket. Eto amin'ny gare routière régionale fasan'ny karana tsy misy frais miakatra. Efa affiché amin'ny tableau daholo ny frais anay ary isan'ny arahanay maso tsara izay zavatra izay. Ny ena be ny isan'ny mpandeha teto aminay. Vokatry le aretina angamba. Tamin'ny ektaona nisy 300 mahery isan'andro mandeha fa izao raha
50 20 ary mbola tsy tafavoakanay. Tsy naomby araka izany ny fanelanelarana nataony teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana ka nahatonga izay fiakarany sarandalana izay. Tsy manatsafidy ankilan'ireo mpandeha vokatry ny fiakaran'ny sarandalana etsy amin'ny topo fiantsonana maki Antotapenaka fa tsy maintsy manefa. Andrasana manoloana izany ny fiatsarany ny tolotra omena ny mpanjifa. Naverina ny fitsarana ara-teknika ireo taxi borosy eo ampiangana amin'ny atobo fiantsonana nomboka androany soloana avy hatrany ireo fiara tsy mahafen'ny fepetra ary mety afara amin'ny fisintomana ny antotan-taratasy izany ho ny tompona andraikitry fanampanazavana. Tsy mbola misy olona ao manatona ny kooperativa anontaniana aiza daholo ny tômôbila ny kooperativa iainga androany dia atao ny fitsiriana raha ohatra ka misy tsy tomombany eo eony eo ihany dia amboarina le izy raha mbola azo amboarina. Raha tsy azo amboarina dia soloany le kooperativa tomobila hafa no mandeha mitondra an'le mpandeha izay tokony iainga amin'le kooperativa. Ka manainga antsika vahoaka aza miafiafy iteny ny zavatra tsy mety hitanareo mikasika ny fitsirina tomobila na ny ataon'ny sofera eny am-pandehanana eny. Zay maleny resako teo iny hoe ny voyageur dia tokony asay hiantsony tompona andraikitra rehefa mandeha mafy ny tômôbila. Amin'izay fotoana izay ngamba mba ho avy atsika amin'izay inona ma zany amin'ny fetra farany ambany indrindra amin'ny loza mpifamoivoizina misy eto Madagasikara. Lafa mavao hafa kosa indray dia isan'ny antony isian'ny CFM eto amin'ny firenena ny fametrahana ny fitoniana. Manatanteraka atrikasa fakakevitra isam-paritra izy ireo amin'izao fotoana izao entina anatsarana ny ezaka mahakasika ny fampihavana amin'ny pirenena Oriflôrio. Faritra maro manderana ny nosy no hanatanterahany eo anivon'ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy ny atrikasa isam-paritra hoenty mandala ny fiara-midinika hoentina hijereva-mba olana mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena ka maharava ny fihavanana malagasy. Tafiditra ao anatin'ny foto-kevi-dehibe ny fametrahana tontolo tony alohan'ny fifidanana sy tontolo anjakan'ny fiara-midinika. Dia zay no antony hoe mandeha midina ifotony ny mpikambana rehetra amin'ny CFM isaky ny faritra faritany mba hametraka ivoy hametraka ary hampiasa zany hoe fifampiresahana amin'ny sehatra fampandrosoana amin'ny sehatra fandriam-pahalema amin'ny sehatra politika amin'ny sehatra rehetra dia azo andaminan-javatra azo hitondrana ifampitondrana izany hoe fifampiresahana zany ka izany ny tena anisan'ny anaovan'ny CFM zao ezaka zao mihitsy hoe tsy ampy na hoe tsy misy mihitsy fifampiresahana amin'ny ankapobeny fa mifampiresaka anaty fifanajana anaty fahamarinana zay le hoe mifampiresaka anaty fihavanana dia zay ny tena antoka dia samy mandeha isaky mifaritra ary amin'izao herinandro zao mihitsy ny tena samy manao an'izany. Izahana apetraka ihany koa ny tontolo ifampiresahana na kianja izay ahitana ireo herivelona manerana ny faritra ao ny antoko politika na pomba na mpanohitra ny fitondrana ny fiarahamonina sivily ny ray aman-dreny ara-drazana sy ara-panahy ny tanora sy ny fikambanana maro samihafa. Mbola sakotra ankilany ny asa miandry ny CFM amin'ny fametrahana ny fampihavanana eo amin'ny lafiny ara-politika raha ny fanazavana trany. Voalohany indrindra zavatra hitako dia zao hoe ny fifampiresahana tsy hoe etsika indrim-pandeha fa tokony toe-tsaina sy kolontsaina toe-panahy zay zavatra zay fa tsika manko zatra hoe ampionina ihany sy ihany dia miresa rehefa veo rehefa verina ihany ampionina ihany sy ihany dia miresa fa le zao zany zay dia hoe mametraka tsikelikely ngamba zay mihitsy hoe mivoy ary mametraka tsikelikely azany hoe oreretsy andao hiverena zany toe-tsaina toe-panahy ny fifampiresahana zany dia hita eo fa zay olona manam-panahy tia fihavanana dia zay le hoe mifanantona tsikelikely amin'izay rehefa aveo fa raha lasa fomba le hoe andao ihanina sy ihany asiana miona dia lasa fihavanana mercurochrome le izy fa antsika zany teny hoe andao orona tsara ao anatin'ny fosy fanahintsika eny anivo fiarahamonina amin'ny andavanandrom-piainana fa tsy etsika indrem-pandeha zany fametrahana fihavanana androany miava dia amin'ny herinandro ambony amin'ny heritaona le dia efa miady indray zany dia manjary manaratsendrika ary manamaivandanja ny fihavanantsika. Tsy ivona fa nanomboka ny 20 volana Decembre lasa teo ity hetsika tanterahany ireo mpikambana mandrafitry ny CFM manerana ny nosy ireto ary mitohatrany izany. Tsy mijanona amin'ny fifanantonana irery ihany ny atrikasa fa hamoahana ihany koa hevitra avy amin'ireo mpandray anjara amin'ny olana sy ny etaeta eny fotony.
tsy mandeha kosa ny tsenany kilalao tamin'ity taona ity hoy ireo mpivarotra. Misy kosa ireo nanatsara ny entana ka nasarika olona maro izany. Manomboka eo amin'ny 5,000 ariary ny vidin'ny kilalao eny an-tsena raha fanadadiana nataony alarana efsa. Ho an'ireo mpivarotra kilalao anaty magazay, ny tombo hoy izy ireo ny olona tonga nanjifa ny kilalao ny ankizy ho an'ny Noely raha ohatrina tamin'ny taona lasa. Misy ihany koa hoy izy ireo ny fanatsarana ny kilalao mba hisotomana ny mpanjifa, saingy tsy maintsy nojerena ny vidiny mba ho takatry ny olona rehetra. Ka zao mpanjifa amin'izao tsy mitovy tamin'ny herintaona fa maromaro kokoa ny olona nandalatra tao aminay tamin'ity taona ity. Tena karazana poupée zay ho an'ny vavikely. Poupée miavaka izy satria manao poupée misy couche kely zay. Resaka zany hoe pratika kokoa ho an'ny zazakely mianatra miala couche. Dia zay ny tena tendance tamin'ity misy couche kely miaraka amin'ny misy pot kely dia mina biberon izy zany dia aveo feno couche dia mitomany izy dia manolo. Zay zao ny tena isan'ny tena poupée koa nandeha tamin'ity taona ity satria pratika kokoa ho an'ny zazakely. Ho an'ny lehilahy indray resaka voiture qui déchargeable reny. Reny koa isan'ny tena nandeha taminay tamin'ity taona ity tendance kokoa satria miavaka indray izy tsy dia mila chargentsika amin'ny resaka pile indray fa machargeable anazy moa zany dia mandeha chargena batterie mandeha amin'ny courant. Nizaka ny rehetra mihitsy ny prix tato aminay satria à partir de 5,000 ariary dia efa nahazo kilalao ny ankizy namena fafapo misy tamin'ity taona ity. Ho an'ireo mpivarotra kilalao fripy, tsy mandihy ny tsena tamin'ity taona ity hoy izy ireo. Niakatra ihany koa ny baolina ny kilalao fripy ka voatery tsy maintsy nampiakatra ny vidiny. Misy tsena mihitsy tamin'ity taona ity satria ohatra matahotra an'ilay confinement daholo ilay olona dia tena tsisy tsena. Moa ny entana niakatra be daholo. Nalainay 200 zao teo aloha teo dia lasa 250 niakatrakatra daholo zany ilay vidin'ilay kilalao. Ilay friperie aloha tena tian'ny olona. Ilay friperie zany tsara ny qualité. Ilay fripy fa tian'ny olona kokoa, tian'ny olona izy na lafo ary noho ilay vaovao. Bakolo ilay vatambatany reny zao ilay fripy ny tian'ny olona. Dia ilay tôbila guidé ilay ngedangeda reny ny lahy kely, ilay guidé. Mora indrindra zao eto aminay 25,000 francs. Dia lafo indrindra eo amin'ny misy 500, 350, 300 zay ny lafo indrindra. Fotoana ampifaliana ny ankizy ny Noely ka efa fomba fanao ny mividy kilalao kely hoy ireo ray aman-dreny. Voafetra ihany hoy izy ireo ny vola atokana amin'izany. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia ny tanterana nomboka ny zoma lasa teo ny festival andian'ny afahenina etsika ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena no nentina nanamariana izany fanadina. Ampisongadinana ireo arena ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena ty amin'ny faritra Antsimo Andrefa ny Nosy no antom-pisian'ny festival. Eo ihany koa ny antonana ireo mpizahatany hitsidika ity faritra Antsimo Andrefana ity, izay tsy iandrasana ireo vahiny ihany fa na isika eto an-tanindrazana amin'ny alalan'ny fizahantany anatiny. Ny tena mampiavaka ny festival zany hatramin'izay misy ny ringa, ny lutte traditionnelle, ny doranga, ny boxe traditionnelle ihany koa. Dia misy ihany koa ny course lakana. Amin'ny lafiny fizahantany ny festival dia natao hanompisongadinana ireo taranja, ireo zavatra tena mampiavaka ny faritra Antsimo Andrefana. Ohatra ny hoe ny doranga, ny ringa, ny course lakana, dia ihany koa ny course lomano, kapinjilano izy fiteny zay izy avy aty. Dia izay rehetrarehetra zay no hasontrotra ary hamena lanja mba hisintomana ireo mpizahatany. Enina atsika eto tanàna zany ampahafantarina an'izay arena ananantsika zay. Anamafisana ny firaisan-kinan'ny vahoaka ato anatin'ny faritra Antsimo no antom-pisian'ny festival hoy ny colonel Rabegil, filoha-mpanorona ny fikambanan-drazana Vaovao na ny vahatry Tivezo Aharo. Ny ampandrosoana ny resaka ara-pizahantany ato anatin'ny faritra ihany koa no isany anatanterahana azy io. Na eo aza ny fisian'ny valana retina Covid-19 niezahana ny anatanterahana ity andian'ny fahaenina ity rano nambarany atrany. Ny festival moa mazava ho azy fa natao izy io zany ho an'ity faritra Antsimo Andrefana ity mitandrina dia mba hafahana mitazona tsany ny valeur culturelle tsika le kolotsaintsika mihitsy zany tsy maintsy kolokoloina ao anatin'ny festival zay ao. Sarotra be no nanatanterahana azy satria tsika angamba nahita ny zavatra mitsanga teto amin'ny firenetsika amin'ny fisian'ity valana retina ity. Fa zahay indray dia nieritreritra hoe tsy maintsy asina zay festival zay na dia zahay moa zany manao azy hoe mini festival fotsiny. Ny tamin'ity zany mba himarkena hoe io le festival
fa mbola misy fa za io zany dia eo am-panomanana ny festival goavana zany zay hatao amin'ny mois d'août amin'ny taona 2022. Mifarana andro any alatsinainy ity festival andiany fahaenina izay natao hanandratana afo ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ato amin'ny faritra Antsimo andrefana. Maresaka IRS-pirenena ao anatin'ny vague fahadimy any Covid-19 nanambara ny fahafahana mampiasa fanafody miisa 5 entina miady amin'izany ny agence européenne des médicaments fanafody izay ampiasaina amin'ny fotoana avoafaritra mazava fanadina. Miditra amin'ny vague fahadimy ny Covid-19 any any Europa amin'izao ary na eo aza ny firosoana amin'ny fanaovam-baksiny mitoy ihany koa ny fametrahany ireo fepetra-sakana rehetra. Manoloan'izany nanome alalana ny fahafahana mampiasa fanafody miisa 5 hanampiana ny fanaovam-baksiny entina miady amin'ny fiparian'ny Covid-19 ny agence européenne des médicaments. Ny alakamisy 9 Decembre nanome alalana ny fampiasana fanafody miisa 2 ny agence européenne des médicaments mampitombo ny isa ho 5 alalana izay mikasika ny Xevudi, ny Kineret, ny Roactemra, ny Regirona ary ny Ronapreve. Hatramin'ny androany amin'ny endriny 4 no ahitany ireo fanafody ireo. Tahaka ireo vaksiny tsy mbola fantatra mazava raha miaro amin'ny variant Omicron ireo fanafody ireo ary tsy mahasolo ihany koa ny fanaovam-baksiny. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity andro anty-ankatrana nanaraka izany soafa tsara ato alto. Vous a présenté ni Vaovao. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Andjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.